izay dia makatotanteraka ny fanambarana nataonareo omaly satria namaly a ny antso na dia zato isan-datara misy apahany voavaly petsaka faharoa izay reto koa dia mahatsapa fa tsy misy mihitsy ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara ny fitongolanana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ny tsy fahatombanana ny fikarakarana fifidianana ny fandrahonana tsy teritery isan-karazany ny fampiasana ny tsy ara-dalàna ny fitaovam-panjakana volam-panjakana ny herisetra izay nitanga taminay mafoloany antokotiko Madagasikara na dia minazy ataona tenareo manameloko taminteraka ny zavatra nitranga tamin'ny fisambonana ny président groupe parlementaire atiny izay tena tsisy tsony mahasiny mana olona ny olona indrindra zany hoe tena manana ny maizazy a reo député reo na sombaboaka ka dia manamerina aho ary manitsikitsika anareo fa tena manameloko le olona loky intsony tarery asehoko anareo li fa tena mafy amiko li satria anisan'ny vice président nay a eny ambony rary izy io distime malizy dia omeko anareo reto tsara reto fa dia zone naza anay a tamin'ny tomobile mipetraka napetrany araka ny tena tany amiko daholo nandeha le tsy niala mihitsy a zany pitariky zany tokony tsy tsoka mihitsy raha mifarana dia nandrasako teo le izy ary fantatra daholo reo marina mihitsy ny teninao a ay misy teo le nilaza hoe tena indramina ane fahefany ty tena indramina ane ty fahefany ty marina ny teninao ka dia oka re mba tena heriseritry nareo zalahy fa tena tsara zao ny fomba fibatana fetra tamin'ny batana azy ohatra mibata sanatiavovava biby batana azy tamin'ny batana azy tao tsy rariny loatra lizy tsy mbola nahita toerana na firenena manao an'izao a bala nampiasain-drareo da tena nampiasa bala relona mihitsy izy ary satria teo akaikiny teo daholo nandeha reo bala reo teo akaiky teo daholo zay na tonga hoe ny zavatra tiana horesana anareo dia zavatra tsy napoizina mihitsy hoe ay veka afaka miteny ohatr'izao zao ny tarehan'le olona mba manana maha olona azy ihany le olona hitanao tsara angambala izy fa tsy maintsy atao grefy tsy maintsy amboarina ny tarehany io ohatanareo any zany ny zavatra mitanga eto amin'ity fireneny ity tsy misy tsony ny fanajana ny lalàna tsy misy tsony ny fanajana ny maha olona ny olona satria tika tsy miasa amina zavatra professionnel fa manao tandrametaka fotsiny mahazo fahefana dia mampiasa an'ilay fahefana manana basy dia mampiasa an'ilay basy mitena loza le olona nanao anay tery andavamamba sy le tao biolizika dia olona tsy maramila mihitsy mahalala tsara ny toetra zandary a ka raha ny teniny le oatompona misy le zandary any eo izy mahalala ny tokony ataony reny fa olona tsy izy ny mandeha makeny fantatra daholo aveo be sarety le anankiray ka dia matoa ny tena izany etanareo tena fa tsy zaka tsony le izy nanantena tamin'ny fividianana tamin'ny 2018 fa hoe mbola isy mifarany a tsy ho very ny fanantenana ankehitiny tsy isy atenena ntsony amin'reto very tanteraka ny izany ny fitoisana ny rafitra kirakirany fividianana very tanteraka ary tapaka tarangana ny fatok'isanay a ny ACC satria ny ACC daholo na tonga zao zavatra rehetra mitranga zao rehefa io ACC io mitonginana daholo tsy menakazo dia tsy maintsy arenina lizy nanao antso avo izahay niezaka nandesy lahatra ihany koa ny mpisehatra ara-politika sosialy ny ankolafy kely rehetrarehetra tetezinay ireo daholo teto nahitako zany hoe olona samihafa zay mpifaninana ara-politika fa nitovy ny hevitra miezaka ihany aloha zay hoe misy zavatra tsy itovizana fa tena gaga misy tena endry malagasy malala ny tokony ataony malagasy tsy maintsy misy fifandeferana tsy maintsy misy firenena ny oentina fandalovana ity ary tena milaza mihitsy aminareo a fa tena latsaka akaterena amin'ny lafiny ara-toekarena sosialy Madagasikara tsy avelantsika ohatr'izao nefa nefa vitantsika manarinareo izay a dia tena makatota teraka raha mato tanina ny fanambarana nataonareo ia aminareo ka dia tohizo anohana hatramin'ny farany zay mandeha daholo mitsaosy fanaratsiana ny ambadimbady ihany fa aza mino an'izany nareo zay jerevana